Fitzgerald. Nefa mpanompo mahazo tokoa natanteraka le fanomporona raiky eo ny fimbonanao le Jesosy no nifidianao anay, nitsonao anay ary ilazananay ho mpianatao anao. Zahay nefa rakariva tsy nateraka zany afaka ny sitomponao. Maro aminay tsy manakoro ino ny fanontona tokony ataonay fiangonana fa dia tona fotsiny dia mipetraka dia mivoaka dia lasa. Dia mangataka anao zahay amin'ity amin'ity lalan'ny zao didinika fampisanana izao mba nazavanao anay lalan'ny fanymaso amin'izany fanontona zay takinao aminay zany. Ary mba ampatsirovinao anay zany mandrakariva ary amparizanao anay mba mivonona hiatrika anafitosa izany araka ny sitrapasoavanao sy ny fikindrinao fampandrosoana figonao ena fitokana filazantsara. Dia taio ary zao teny fampisarana izao ary naovana masina no ampitokony izany atyamponay mbaratazy ampona fiainanay ny fanontona na mitsosona manasaka afaka izany sotra tompo. Amen. Araka ny nambaran'ny pastora andraina zay ny fiantsoanay azy na ampitipotra azy io dia efa vitan'le arahaba fahasoataro mba izy teo miarakabatsika dia imbonanay zay io zay dia izy afotsy hoe salama tompoko miarabatsika mianaran'ny Jesosy tompo. Efa nambaran'ny pastora vitandriamana teo ny lohateniny dindinika zay fampizarantsika ambany eto dia ny aminy hoe fanompona ao amin'ny fiangonana. Araka ny fiasany tamiko dia atao karazana fotokevitebe pajenina mandritra ny taona zany momba ny fanompona ao fiangonana zany, fampirehetra sy fampirosinantsika hiatrika izany. Dia taridalana kapobe fanazavana kapobe ny any amin'ny tompeto dia miresatsika rehefa avy eo raha misy fotoana dia ho avy ny tema na ny lohateny samihafa miompona amin'izany hoe fanompona zany zay aroso amintsika miandalana eny. Ny fanompona ao amin'ny fiangonana misy teny fanorenana roa avy amin'ny soratra masina zay apetraka ho fanorenana idinidika antsika zany. Ny anankiray ao amin'ny Korintiana voalohany faharoapy folo andimy fahadimy sy fahaenina. Korintiana voalohany faharoapy folo andimy fahadimy sy fahaenina. Zay lazam-polo hoe zarazarainao samihafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray ihany. Ary zarazarainao samihafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ary faharoa dia ny Romanina toko faharoapy folo andimy faharaiky amby folo avy amin'ny premier apôstôly ihany. Romanina toko faharoapy folo andimy faharaiky amby folo manao hoe masotoa fa aza malaina areo ka fanafo amin'ny fanompoana ny tompo. Masotoa fa aza malaina areo ka fanafo amin'ny fanompoana ny tompo. Amen. Araka ny hevitry ny mpandinika rehefa ny voambolana fanompoana dia mitovy amin'ny hoe adidy sy andraikitra. Ny fanompoana ao amin'ny fiangonana nefa no diniantsika etoana ka raha jerena amin'ny baiboly Genesisy ka ny Apokalipsy zany dia miverina impito amby roapolo amby zato ity hoe fanompoana io.
Ary raha ny atao hoe teny fanaledy na mot-clé momba azy io zany fa tsy le vatana fotsiny dia mihoatra ny 19 ny fiverenana ao amin'ny baiboly. Ny amina hoe mpanompo kosa izay manatanteraka ny fanompona zany hoe mpanompon'olona sy mpanompon'Andriamanitra dia miverina 50 ao amin'ny baiboly. Manomboka amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apocalypse ihany koa. Ary raha jerena ihany koa ny hoe mot-clé na ny teny fanalahdy momba ny hoe mpanompo fa tsy voatery ilay teny vatany hoe mpanompo ihany dia miverina hoe fa 700 mahery ao amin'ny baiboly ny teny hoe mpanompo. Fa ny hoe adidy kosa tsy mampiantsika malagasy raha jerena ny baiboly dia miverina indray mandeha fotsiny ihany dia ao amin'ny Filipianina 2:10 izay manao hoe mba ho tsy manatsiny sady tsy misy fitaka ianareo dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena Amerika sy Madika. Araka io fampiasan'ny Paoly azy io zany dia toa tsy midika eo fanompona veriverina hoe adidy. Amin'izay malagasy kosa nefa dia tsy hafa ny hoe adidy fa fomba fanefana na fanatanterahana ny fanompona. Ny teny hoe andraikitra ihany koa raha jerena ny baiboly dia zara fahita satria tsy miverina fa tsy indroa fotsiny dia amin'ny Ezekela 3:10 hoe ry zanak'olona ny raha lahanao eny ny raha lahanao no andraikitrao zany hoe prefirenenanao dia andraikitrao. Petera 5:5 hoe andraso ny olon'Andriamanitra zay eo aminareo ka ny bekele hoe eo aminareo dia hoe andraikitrareo zany hoe andraso ny olon'Andriamanitra zay andraikitrareo. Araka ireo teny Ezekela sy Petera zany dia azo ampifandraisina tsara amin'ny fanompona ny hoe andraikitra satria ny fiandreketana ny rahalahy na ny mpiarabena ary koa ny olon'Andriamanitra dia fanatanterahana ny fanompona tokony ny adidy teo ihany. Tsy haitra ihany ny nampidirana ny amin'ireo hoe adidy sy andraikitra ireo mahafantatsika fa ny momba ny fanompona no hifatoan'ny zao didinika aroso etona izao satria io fanompona no fototra lehibe raha baiboly jerena sady mimpanany lohatenitsika raha teo. Raha tsy olona filaza azy dia asan'ny mpanompo ny fanompona, asan'ny mpanompo ny fanompona. Raha jerena efa ny baiboly dia ny teny hebreo hoe ebeda no lazanany hoe mpanompo ary amin'ny grika izy dia atao hoe doulos mpanompo doulos na ebeda amin'ny teny hebreo na doulos amin'ny teny grika ka ny dikan'ireo teny roa ebeda sy doulos ireo dia tsara fa andevo zany hoe andevon'olona sy andevon'Andriamanitra na andevon'ny tompo. Ny fanompona zany raha tsy olona zao andevo manao fanompona. Ny hoe andevon'olona aloha efa mahazaka atsika ihany satria fatatsika ao baiboly ohatra fa ny zanaka Israely dia andevon'ny Egyptianina rehefa ny 400 taona mahery. Fatatsika ary tantara ihany koa fa ny olombelona tamin'ny vanim-potoana fampanjaka ohatra dia saiky ny fanafika avokoa ka izay izy dia natao andevo ary nisy iza nosambolona fotsiny zao dia namidy ho andevo any Amerikana any Eropa sasany any dia betsaka malagasy avy aty amintsika namidy lasa
matevy dia ny tarana misy lasa olo malaza ny sasany amin'izy ireny. Rahatran'izao dia mbola mitoy ihany zany fifanany rivotran'olombelo zany saingy miseho amin'ny fomba sy endriny vaovao samy hafa. Dia hoy koa Jesosy hoe zay manota dia andevon'olota. Fa ny hoe andevon'Andriamanitra na andevon'ny tompo kosa dia somary manahirana ny fo amam-panahy ary misaina mandeha kely satsika malagasy ny mandray sy manaky azy indrindra atsika kristianina ankehitriny tsy mahazatra. Kanefa dia mazava tsara amin'ny soratra masina ny filazana momba anio hoe andevon'Andriamanitra na andevon'ny tompo io, toloson'Andriamanitra na ebedin'Andriamanitra. Ao amin'ny testina taloha ohatra dia samy natao hoe mpanompo Jehova ry Abrahama, Mosesy, Davida, ka ny teny ilazana ny mampanompo azy dia ebeda na andevo kely ampiasaina ilazana zany. Ary raha jerena manokana ny isy afatelo amby dimapolo izay milaza ny amin'ilay mpanompo Jehova izay nijaly sy maty ny somerokany maro dia ebed Iave na andevon'i Jehova no ilazana azy. Kanefa izy io dia ampiasaina ho fanondroana mivantana an Jesosy Kristy izay nijaly sy maty teo amin'ny azy fijarena ho famonjena antsika mpanota. Dia ebed ihany koa zany Jesosy na tolosy ihany koa Jesosy eo anatrihan'Andriamanitra. Ary Jesosy tena mihitsy koa azy dia milaza ao amin'ny Mateo 7:20 fanjanak'olona tsy tonga mba ho topoina fa mba hanompo, mba ho mpanompo zany hoe mba ho dolosy na ho andevo ka hanolotra aneny ho avitra isoa ny maro. Tena izy Jesosy tena n'izany ao. Ao amin'ny asany apôstôly to fahatelo amby folo sy ny enina amby roapolo Jesosy dia antsoina mivantana hoe mpanompon'Andriamanitra na doloson'Andriamanitra izay navita ny asa mpamonjena na ny raha miray azy. Ny apôstôly antsoa izay nanaraka ny mbola mpanompo Jesosy Kristy avy tamin'Andriamanitra dia nanaiky tsara ny mampadoloso ny tompo azy ireo, ny mandevo ny tompo azy ireo teo amin'ny natanterahana ny fanompoana ka samy nahafoy zavatra rehetra hatramin'ny aina mba hanavorary zany sara fanompoana izany. Ohatra amin'izany ry Paoly, Jakoba, ry Petera izay samy laza tena amin'ny fitareteny amin'ny fanompoana epistiny hoe zaho zay mpanompo Kristy na hoe zaho zay dolosiny Kristy na andevon'i Kristy. Dia ireo voalaza ireo no anisan'ny tsarofatitra tsika kristiana nomone fanompoana sy ny fotokevitra raketiny raha soratra masina no hitaravana azy. Marina nefa fa raha miresaka ny amin'ny mahandevo ny mpanompo amin'ny soratra masina isika dia tsy mitovy vevive amin'ny heviny mazatra momba ny andevon'olona itean-tany ny hoe andevon'Andriamanitra na andevon'ny tompo. Satria ny andevon'olona dia voafatotra sy voageja amin'ny rafipena manotompo ka tsy fidiny sy amin'ny alahelo antery avokoa no tanterahan'ny fanompoany izay ampanaoviny tompony azy. Isika mpanompon'ny tompo na andevon'ny tompo kosa dia nafahany Jesosy tamin'ny famonjena ho amin'ny fanompoan'Andriamanitra ka manao izany ampifaliana sy antsika potanteraka. Araka volazan'ny Paoly azy ao amin'ny Filipiana 4:21 dia hoe manompo amin'ny fanahin'Andriamanitra sy manao ny Kristy Jesosy ho rehare isika ka tsy mitoky amin'ny mofo. Ka toy izao ary ny fanazavana tsotra momba ny fampiasana ny teny hoe andevo no filazana ny mpanompon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Voalohany mba ho fanehoana ny halehibe tsy hita pesipesena na tsy hita mironoa ny eran'olona lanitra misy azy ary koa ny eran'olona voninahiny sy ny fahamasina
fany mihoatra amin'ny toerantsika eto tany sy ny mahatsinitsina antsika mpanompo. Mihoatra lavitra tsy tariky ny saina no nenanelany tomposy ny andevo ety an-tany zany. Abrahama ao Genesis 3:17 no makay nilaza tsara hoe indro efa sainy teny tamin'ny tompo ao nefa vovoka sy lavelona, vovoka sy lavelona. Ao mijopa 2:25 dia ambara fa toy ny kankana sy olotra isika olombelona raha ampitaina amin'Andriamanitra ka elanelan'ny tompo sy ny andevo aza mba mety kokoa izany. Faharoa, mba halantsika tsara fa matoa isika mpanompo men'Andriamanitra Kristy zara fanompoana atao fimoana sady tafeny hely avy amin'ny fanamasina dia satria navotany ka azy tamin'ny alalan'ny famonjenantsika dia azo manontolo isika itopisany ary izy kosa Andriamanitsika sy tompontsika ary mahatompontsika azy no mahandevo atsika. Kira vao misy tompo dia misy andevo dia azo avokoa sady avy aminy ny aintsika, ny fananantsika, ny ambontsika ary ny hery sy fahaizantsika ka takeny fampiasantsika amin'ny fanompoana azy. Izany hoe mihoatra noho ny maha amin'ny tompony ny andevony an'Andriamanitra sy Jesosy antsika mpanompony. Fahatelo, ananatsika mpanompo faneketena lalina sy fandiniantena mandrakarivo ka ho lavitry ny avonavina sy ny mpanantatena voana eo mpananterana ny fanompoana atao amin'ny fimonisy tompontsika zay apetraka sy Jesosy antsika ary hitaremy fanamasinantsika. Izany hoe mihoatra lavitra noho ny fanekentenan'ny andevo sy ny fandiniantenany eo anatrehan'ny tompony no taken'ny tompontsika ary ny fanompoana azy. Mazava ny afaky Paoly ny Romanina 12:5 zany hoe aza mihevitra izay hiavonavonana faoka mba ho zatra amin'ny fiatrehana ianareo ka raha tsy manaiky ny mahandevo ny tompo atsika isika dia mpiavonavina priere eo anatrehany tsy afaka naiky tena. Fahaefatra, mba hatsapatsika fa fanompoana ny tompo tia antsika sy nanolotra ny ainy famonjenantsika no tanterantsika atao finoana ka dia ataontsika amin'ny fitiavana sy fandavatena ary koa amin'ny fanolorantena sy zotom-potantena amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana zany ny fanamasina amintsika tsirairay avy zany. Izany hoe ataontsika mihoatra lavitra ny fahazotoan'ny andevo amin'ny fanompoana ny tompony ety an-tany, ny faharezatsika manompo ny Andriamanitsika sy Jesosy tompontsika any an-danitra amin'ny fampandrosoana ny asan'ny fiangonany eto amintsika. Ajahakoa fotany sanareo manontany areo fa avy eo fa ny tena mavotra dia mpanompo tian'Andriamanitra sy Jesosy sady voatafo ny hena fanamasina ka nahandevo zany hoe na ebedy na dolosy azy no ilazana antsika ao soratra masina dia ifanitsika izany isorantsika azy tompo ary antsika voninahitra lehibe menatsika. Raha lazaina tsotra ny amin'ny fanompoana ny tompo ao amin'ny fiangonana dia tokana ihany satria tsy misy afa-tsy mifampanisoana izany fiangonana zany saingy kosa misampana maro ny samihafa. Ny volany amin'izany sady fototra maha izy azy ny fiangonana dia fitony filazany tsara zay napetraka Jesosy tompo ho adidy zay ndraika ho andraikitra tsika kristiana milatsaka nabaka hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra zany hoe vita batisa rehetra. Izany dia tokony hanana programa vorinona tsara isika mitraka amin'ny pastory zany, programa vorinona tsara momba ny fitrevirany tsara mba azoan'ny mino rehetra mandray anjara amin'ny fanompoana voalohany sy masina ary fototra io hatria atao am-piangonana ka hatrany mitokantrano tsirairay
zay trano finantsian'Andriamanitra sy Jesosy sady fohy be dia samy fanamasina amintsika amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra sy sakramento ary koa izarany ny faminezam-pahasoava ny tompo amintsika rehefa navara teo isorana azy tompo sy efa anefa fananantsika izao trano fomorona zao kanefa mino aho mino sika fa mbola betsaka ny fikarakana ny tokony atao amin'izy ty ka dia mampahirantsika kristiana reto mba hijobo homponoko mahatoky sy mahavita be amin'izany ny voninahitry ny tompontsika ary koa hanomeza ny voninahitra antsika satria tsika rehefa vavaka ao amin'ny trano fiangonana tsara tare tadasika tsara dia voninahitra azy Andriamanitra sy Jesosy voninahitra fanamasina fa voninahitra izy tokoa eo anatrena satria tsy ho azy ege zao e tsika no ajesy meny voninahitra amin'izao izy atsoantsika eto miara mivavaka amintsika araka ny telopolo raha misy olona telo vory aminaraka dia vory aminy dia eo koa ny adidy maro samihafa zay tsy tambo ho tanitraina etoana fa sy ndianitra amin'izany ny amin'ny lafiny sosialy Jesosy tompo avana rehefa nanateraka ny fanopoam-pamonjeny titotany ho atsika dia io lafiny sosialy io moanisan'ny tena nimosoan'ny fatratra ka navitany asa lehibe sy maro toy ny fanasitranana fampairezana fanomena sakafo zay fanotonan'ny pastora tony teo ho fanampiana ny vahoaka sahirana amin'izao fotoana zao na inona filazan'ny olona mahay milaza dia betsaka sy mitombosanandro ny olona sahirana ao fiangonan'ny tompo sy ao fiarahamonina ao firenena ka tokony hanao zay rehetra azo atao amin'ny fanampiana azy reo isika kristiana mpanompo Jesosy dia nanompo ny olombelona mba ho mazava tsara ny mahampanompo ny tompo be fiantra antsika sady io ny ihany amin'ny fanompona tokana kanefa maro lafy izay sahan'ny fiangonana ireo valaza rehavana fa dia mampahirantsika pastora miaraka amin'ny brosy komity ary se kristiana manontolo mba samy tsilena fatratra amin'izay rehetra manodika antsika ary indrindra tandrify ny faminezam-pahasoavana zame fanamasa atsika avy amin'ny tompo dia aoka hatoky amin'ny finoana velona isika fa tsy manompo re satria Andriamanitra mitray atsika Jesosy mompantsika ary fanamasina mampahely sy miasa mahery ao anatsika ny tena Andriamanitra sy sakramento filazantsara famarana dia zao fampairezana ho atsika amin'ny fanompona ny tompo ao amin'ny fiangonana momba ny fitondrana filazantsara dia hoy Paoly mitoria ny teny mazotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana manisera mamporosia mananaramafy amin'ny faharopo sy ny fampianarana ndraiky fa ho avy ny andro izy zay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kirena fa hangidity sofiny izy dia amory mpampianatra ho azy araka amin'ny filana ary dia efa tanteraka zany kristia maro karaza mpiangonana zay mitady mpampianatra ary mila fampianara araka ny filany fagagana zany dia lavitra amin'ny fahasoavan'ny tompo lavitra filazany tsara zany ny amin'ny asa-pamonjena sakafo kosa dia ho iatrany Paoly koa amin'izany ny kristiana malaga dia miorena tsara azy zamiova ary mahafabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsekory ny fikerezanareo aina ao amin'izy tompo ary amin'ny andro farany dia Jesosy tompo tenany no hiteny amintsika mpanompo hoe tsara izy zany ny mpanompo tsara sady mahatoky na tompo tamin'ny kely ianao dia hotendrako mpanapaka ny be mibira amin'ny fiorena tomponao tomponao Andriamanitra izany masina zay tamin'ny fotoana izay amen.
Ny ZFLM ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona dia manolotra anao famatsimbola tetikasa 20 janoary ka hatramin'ny 2 aprily alefaso ny tetikasanao raha sampana fikambanana vondrona mpandray misy 5 ka hatramin'ny 10 ka manana tetikasa andraisa anjara. Tetikasa fiarina mahakasika ny ara-tsosialy mikendry fivoarana ary manaja ny tontolo iainana. Tsara raha tetikasa efa natomboka na misy mentinao amin'izany teti-bola mazava hita ny dingana atao. Alefaso ary ny mombamomba ny tetikasa sy ny mpandray anjara ao amin'ny luterana.malagasy@gmail.com. Ny 14 Mey famaranana amin'izay ZFLM 10 taona ny tetikasa profidy no hotolorana ny famatsiam-bola ho fanampiana. Isy fanaraha-maso ny fivoaran'ny tetikasa eny ifotony. Lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahako kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Matsio 5:20 tapany Pi. Tanjimuna Miratula Heha Tanjimuna Zuke Jesus inangafate Antika hulu ya betumba Ifankateha Ifankatiava Lambu velu
sinanavakanawe sarawamlungunao yabi tifitavanumeni jesusiana andumaraurangise teie ratiratenumuna ava iye kumanavakavake va jesusi sinanavakanawe sarawamlungunao yabi tifitavanumeni jesusiana andumaraurangise
Jesusio ni maufarajiza Aminyanju iberena na wija Jesusio Fechupecha fitarana atauna Jesusio hananga nayana Jesusio ni maufarajiza Aminyanju iberena na wija Jesusio Fechupecha fitarana atauna Jesusio hananga nayana Setika sifa unduna Kuhana Mali lefuna natasimura Niranumasuna diaunjero hampinuna niluhanao kamiresa hamini tumpu izao faninonino nolana miaunjady Azay salasalana fatantarao aminy tompo zarao fibebahana satria io famahana olan'io mihitsany no antony atsonany anarany hoe mpanafaka izany olanao izany mihitsany no tiana ampisehonanao ny fahaiza manaony no matokia azy fotsiny de ovava ny olana zay atrehina
miala ny tsy finoana mbola haoane lay te siahy ny fiainanao koatolory azy feno ny adinao fa ninon'olana mianjady aminao de aza isalasalana fa tantarao aminy tompo sy arao fibebahana sady io famahana olany io mihitsany no antony atsonany anarany hoe mpanafaka izany olanao izany mihitsany no tiana ampisehoananao ny fahaiza manaony no matokia azy fotsiny de ovava ny olana zay atehinao satria io famahana olany io mihitsany no antony atsonany anarany hoe mpanafaka izany olanao izany mihitsany no tiana ampisehoananao ny fahaiza manaony ko matoky azy fotsiny de ovava ny olana zay atehinao Rayani izy rehetra 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 miantsoanao zahay rikisy mpampiavana fa misarabazana ireo ondrinaony isavipinindray lupiva avaro teniadetrano Fani funi sasanyas duvule ni kadana Jisuka jamidakifa Fatatuka uwaza Nanifa avaluni
Yeah.